Noravan'ny filakevitry ny gouvernemanta androany talata ny didim-panjakana mametraka ny sampana mahaleo tena misahana ny fitandrona ny fahadiovana eto amin'ny tanàna Antananarivo na ny Samva. Raha ny fanampanazavana navoaka ny gouvernemanta dia averina tanteraka amin'ny tanàna Antananarivo ny fitantanana ny fanadiovana ny tanàna manomboka izao. Efa nitsangana araka izany hoy ny naotin'ny gouvernemanta ny sampandraharaha munisipaly misahana ny fanadiovana izay eo amban'ny fiadidian'ny komina Antananarivo renivohitra. Io sampandraharaha vaovao io no misahana ny asan'ny Samva ary afindrany amin'ny avokoa ireo mpiasa sy ireo fitaovana nampiasaina tamin'ny Samva teo aloha. Anisan'ny nolazain'ireo mpitantana ny tanàna hatramin'ny 7 fa anisan'ny sakana amin'ny fanadiovana araka ny tokony ho izy ny nametrahana ny Samva eo amban'ny fiadidian'ny ministeran'ny rano sy ny ministeran'ny vola. Mbola tsy ankehitriny isika no hanao ny fanitsinan'ny saran'ny herinaratra araka izay nifanarahana hoy Richard Randriamandrato, ministeran'ny toe-karena sy ny vola androany alatsinainy. Tsy maintsy miditra amin'io fanitsina io anefa isika hoy izy satria natao hitsinjovana ny tokantrano marefo io fanitsinan'ny saran'ny herinaratra io. Niaiky ihany koa anefa ny ministra fa misy ihany ireo mpanjifa ny JIRAMA izay afaka mandony sarany tena izy ka hampandoavana sarany ambonimbony kokoa araka ny voafaritry ny Optima, ilay fomba fikajiana vaovao ny saran'ny herinaratra. Tsy nilaza tamin'ny mpanao gazety ny daty sy ny fotoana ampiarana io saran'ny herinaratra vaovao io anefa ny ministra Richard Randriamandrato. Anisan'ny nampiayany banky iraisam-pirenena ka nahatongazana nohatra taratasy ho an'ny ministra ny vola ny tsy nazahoan'izy ireo fanazavana mikasika ny faharetan'ny fiverenan'i Madagasikara amin'ny saran'ny herinaratra efa niatra teo aloha. Tsy nazahoany fanazavana ihany koa ny mety ho fiatraikan'ny tsy fampiarana io saran'ny vaovao io amin'ny vola miditra amin'ny JIRAMA. Ho tomponantoka tanteraka ny andaniny sy ny ankilany, hoy ny hetsiky ny fiarahamonim-pirenena roy raha toa ka hisy indray ny krizy eto amin'ny firenena izay apakany amin'ny faritra 12. Noho izany dia miantso ny fahatongava-tsain'ny mpitondra sy ny mpanohitra izy ireo tamin'ny alalan'ny fanambarana nataony androany talata teny Ambatonakanga. Miantso ny mpitondra ity vondrana ity mba hifampidinika amin'ireo mpanohitra ary hiroso mazava amin'ny fanarenana marina ny firenena amin'ny alalan'ny fiarahana miasa amin'ireo mpisehatra hafa eto amin'ny firenena toy ny sehatra tsy miankina. Miantso ny mpanohitra koa izy ireo mba handray andraikitra kokoa amin'ny alalan'ny fanomezana tolo-kevitra mivaingana sy ny fanekena amin'ny fifampidiniana amin'ny mpitondra.